Ia, faly miarabanao ny anaran'i Jesosy indray mbola nahazo fahandram-po indray tsika nen'ity androandroany ity afaka mifampahery eto indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tiako hampahirezana anao dia ny fanontaniana izay napetraky ny mpianatra tamiko omaly raha nampianatra teny amin'ny Prestige Ambohidranomasoandro aho, izay sekoly anankiray izay iandreketan'ny anabavy anankiray sœur Iana zany. Dia nametra-panontaniana ilay mpianatra tamiko hoe dia ahoana ozy izy tamin'ny andron'ny mpisorona taloha tamin'ny testamenta taloha, ahoana sy ahoana momba an'izay. Dia izay no tiako voaboasana kely amintsika amin'ity vidéo fohy dia fohy ity mba ahafahantsika mandeha lavitra, ahafahantsika ihany koa mitombo amin'ny fahalalana ny marina. Dia avy hatrany ary tsika dia hamaky tenin'Andriamanitra araka an'izay voasoratra ao amin'ny Luka 4:20 andininy fa 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny Jaona, ary hatramin'izany fotoana izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary misesika izy rehetra miditra eo. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny andron'ny Jaona. Eto zany dia mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andron'ny Jaona Mpaolo Batista zany dia nanokatra lalana vaovao mihitsy Andriamanitra izay anisan'ny tena nahagaga ny fariseo sy ny sadoseo ary ny mpanora-dalàna moa io lalana vaovao izay nataon'Andriamanitra io dia nitory ny fibebahana izy. Nitory ihany koa fa tokony hiaiky ny fahotany ny olona, tsy handeha amin'ny fombafomba na handeha amin'ny fiatsaram-belatsia na koa hoe mety hanafy keloka, satria izay manafina fahotany tsy ambinina ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Dia mazava be zany ilay tenin'Andriamanitra iverina any amin'ilay hoe tamin'ny andron'ny lalàna sy tamin'ny andron'ny mpaminany sy ny fisoronana taloha zany ny olona tsy mahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra mihitsy. Izay no navaliko an'ilay mpianatra, tsy mahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra mihitsy raha tsy manatona an'ilay mpisorona arakaraka izay fahotana vitany. Misy ny hoe mitondra domoina na voromailala, misy ihany koa mitondra zanak'omby, misy mitondra zanak'ondry tsy misy kilema, arakaraka an'izay fahotana vitany zany. Dia rehefa tonga eo amin'ny mpisorona izy dia ilay mpisorona indray no tsy maintsy ny mpisorona no mamono ny biby io no mandatsaka ny rahany dia afafy any amin'ilay olona. Dia rehefa avy eo vao vela ny heloka ilay olona nafiry fahotana vitany, nafiry fahotana vitany dia vao vela ny elony be zany. Dia tahak'izay zany ny taloha, rehefa hitan'Andriamanitra zany fa tamana ilay olombelona satria mbola misy zanak'ondry indray ao ambala ao, mbola misy domoina ao, mbola misy voromailala ao, dia faly ny hanota sy faly ny hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia avy eo amin'izay zany Andriamanitra naniraka an' Jesosy amin'izay ilay tena fanatitra tsara indrindra dia Jesosy Kristy izay efa maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Rômanina any hoe ary tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ozy izy, tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Dia efa nitriarin'i Jesosy ny efitra lamba tao amin'ny tempoly ary afaka mifanirasera mivantana amin'Andriamanitra tsika, afaka mivavaka direct amin'Andriamanitra. Raha ataontsika sara ilay izy dia hoe misy mpanota anankiray zany, mpanota be, dia tsy mila mikôfesy any amin'ny mopera izy na hoe mbola andeha indray. Misy aloha ny hoe famela, araka ny voasoratra hoe aza vela izy tsy voaloha noho ny fifankatiavanareo dia mifamela. Raha nanao fahadisoana ianao dia mifamela amin'ilay olona. Fa izany akory tsy midika hoe ilay olona indray ny andeha hivavaka hifona ho anao, hivavaka ho amin'ny fananao mba voavela ny heloka ao. Izany dia fampianaran'ny diso ary tsara baiboly zany hoe mbola misy indray fanelanelanana. Fa ny tena marina dia izao hoe direct Jesosy zany efa mipetraka ny tanakavanan'Andriamanitra io izy mifona ao antsika. Izy ilay mpisorona be izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay tsy mba nanana ota akory, tsy mba nisy ota, mpisorona be izay tanteraka
tanteraka ny mpisorona be mantsy dia mbola misy ota, dia indray mandeha sataona izy miditra ao amin'ny efitra masina indrindra ao dia manao an'iny asiana lakolosy kely ny tongony mba hahafantarany io ilay mbola velona ilay mpisorona be satria mbola maneno ilay lakolosy. Fa tena zany efitra masina indrindra zany ry havana tena mampatahotra zany, fa betsaka amin'ny mpisorona be taloha mety nisy ny maty satria nanala tsiny ny tenany teo anatrehan'Andriamanitra, nanala ny otany teo anatrehan'Andriamanitra, be dia be zany ilay fahotana nataon'ilay mpisorona be dia betsaka tamin'izy ireny no maty, betsaka amin'izy ireny no tsy tafavoaka. Fa misy kosa zay tena mpisorona be n'Andriamanitra zay nahavita ny asa nampandriketan'Andriamanitra azy. Dia toy izay sy toy izay zany ilay izy asa raha mazava amintsika ilay fanazavana hoe amin'izao zany tsika efa amin'ny andron'ny testameta vaovao, andron'ny fahasoavana, dia tsy misy tsony biby atao fanatitra, tsy tokony hisy tsony zany biby atao fanatitra na hoe mbola hisy olona indray hivavaka ao antsika, hifona ao antsika, hifona anelanelana. Misy ny vavaka intercession ary misy ny intercesseur, ilay mpitondra-bavaka zany mpifona ho an'ilay firenena na mpifona ho an'ilay ankohonana azo atao zany. Fa le hoe zany andeha anelanelana anao amin'Andriamanitra tsy mety, fa tsika rehetra tsy misy tsony, tsy misy hafa ho zany ten'Andriamanitra na jiosy na tsy na jiosy na grika na andevy na tsy andevy, fa iray ihany tsika ao amin'ny Kristy Jesosy, iray ihany zany hoe mitovy daholo zany ny fomba fijerin'Andriamanitra ny olona. Io Andriamanitra io tsy mizaha tavan'olona, mitovy daholo, nizaniza mivavaka aminy dia afaka miaino izy. Ary andesy hivavaka amiko ianareo izy dia hiaino anareo hitady ahy ianareo dia ho hitanareo tokoa aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Ny Jeremia 7:22 misy an'izay teny zay. Ka dia mifampaherintsika mifanoro lalana mba tsy ho diso lalana intsony tsika, fa rehefa misy fahotana vita dia avy hatrany dia direct tany amin'Andriamanitra mifona, fa tsy misy tsony hoe fanatitra. Mbola atao indray dia nazava tsara tamin'ilay mpianatra moa ilay fanazavana zay nomeko azy satria tsotra, valy teny tsotra no nomena azy. Mazava koa voalazan'ny ten'Andriamanitra teo hoe ny lalàna sy ny mpaminany ozy izy dia tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa, janona treo zany, atreo aloha kely ny Jaona mpanao batisa, dia tonga indray zany Jaona niseho tany lefitry Jodia nitoron'ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra, nitoron'ny fibebahana, dia nanomboka teo zany nitoriana ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra moa dia mazava ho azy fa fitaomana ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra, fitaomana ny olona mba hiaiky ny fahotana. Zay mino sy atao batisa no vonjena zao voalazan'ny ten'Andriamanitra, fa zay tsy mety mino kosa no elohina. Mino aho fa anisan'ireo zay mino ianao, anisan'ireo zay manaiky ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Mino aho fa anisan'ireo zay mangetaheta ianao hahafantatra ny famarinana sy tombo amin'izany, dia ho tahian'Andriamanitra ny ianao zay ny fampahirezana fohy zay nomenantsika tamin'ity androany ity. Tsy atao lava satria raha voalava be koa ny fampahirezana dia mampamona aminaina. Dia zarao amin'ny pejy anankitelo misy ianao ao amin'ny Facebook ity vidéo ity, ary zarazarao ihany koa any amin'ny groupe na ny ami any amin'ny Facebook mba ahafahan'ny olona mahatsapa ihany koa sy mahafantatra an'izay zavatra zay, mba tsy ho diso lalana izy, fa mba ahafahan'ny olona tonga dia miaona mivantana amin'Andriamanitra, mifampiraharaha amin'Andriamanitra, fandahatra amin'Andriamanitra. Zay moa ilay voasoratra any amin'ny Isaia 1:20 hoe avy ary aoka hifandahatra antsika ho Jehova, na dia mena tahaka ny jaky aza amin'ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho fotsiana tahaka ny volony fotsy izany. Dia izay zany, fa dia avy hatrany dia afaka manatona an'Andriamanitra ianao, afaka miregle ny problemanao amin'Andriamanitra ianao. Raha marary ianao amin'izao fotoana izao miaino an'ity vidéo ity dia afaka tonga dia mangataka fanazitranana direct avy amin'i Jesosy, mitaky ny heriny dia akapoka avy amin'i Jesosy. Zay ary, fa dia tahian'Andriamanitra tompoko amin'ny manaraka indray.